Ivatika hoany amin'ny lafiny finoana indray kosa isika Hotanterahana amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny alahady faharoapolo ny volana desambra ho avy izao ao amin'ny katredaly Analakely ny famaranana ny fankalazana ny jobily fa 15 taona ny antoko mpihira Analakely na ihany koa ny ama. Feno 15 taona tamin'ity taona 2024 ity ny antoko mpihira Analakely na ny ama ao amin'ny Fjkm Analakely izay nitarihan'ny Bruno rabaroeliny. Hisy ny fotoam-pivavahana lehibe izay Hotanterahana ny alahady faharoapolo ny volana desambra izao ao amin'ny katredaly Analakely ho famaranana ny jobily fa 15 taona ny orenan'ny ama. Hetsika maro no efa Hotanterahana nandritra ny fanombohan'ny fankalazana ny volana martsa teo. Isan'ny hetsika ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona ny fanavaozana ny trano fisainan'ny fiangonana ny tsangambato ho an'ny fiangonana. Amin'ny 20 desambra zany ny fotoana tena izy famaranana azy. Dia amin'io zany no manoloranay le tsangambato tao natolotra ny fiangonana. Dia ao anaty fampavahana 20 desambra io zany no anaty fampavahana zany misy ny fanolorana ny tsangambato reo sy fanolorana maro-pakasitrahana zany mandre nanolotra ny sary famantarana logoza sy namorona mpihira fanefa. Manentana ireo mpino sy mpikambana rehetra atao sy ao amin'ny ama ny filoha mba ho tonga notrona amin'ny fotoan-dehibe io ny alahady faharoapolo ny volana desambra. Mamerina ny antso ireo mpikambana nandalo zany ireo olona nandalo fitaizana zany tao amin'ny antoko mpihira. Disy io zany ireo ray aman-dreny izay nanohana nanampy saina mba ho tonga amin'ny vanim-potoana io ary dia ny kristianina rehetra mpiara-mivavaka. Hatreto efa mahatratra 30 ireo mpikambana ao amin'ny antoko mpihira Analakely.